Mirabatsika rehetrarehetra indray a faly aloha milaza aminareo fa mbola tsy voakidinape izahay amin'io a tsisy kory a le sarika ampandriana aloha zany satria angamba niemitra ihany zareo rehefa nahita hoe tsy Madagasikara aty ary tsy afaka anaovana kidnapping ohatran'izany na dia eo ara ny fitiavan'zareo mafy dia mafy anakombona amin'ny vavanay aty ivelany aty. Dik zany a fa misy fetraikany amin'zareo a ny fandraisanay anjara na dia lavitra ary izahay dia za zany te hampahery anareo izahay a na dia atao ina tsisy miemotra ianareo koa na atao ina tsisy miemotra mifankahery isika ary manohy ny tolona araka ny teneniko hitatsika fa efa manomboka mamaly ny antsotsika ny maramila efa manomboka miteny ny maramila zay tonga saina efa niteny foana izahay fa maramila tsy miaraka amin'ireo fitondranareo na dia mezareo vola gauche droite na dia ny lehiben'zareo mena vola mandrahona misy aramoa dia tena hoe manao antsonjay amin'ireo namany ary hitatsika ireny maramila izay nalatsaka tamin'ny parachute novonoina ireny a dia mbola mijoro ny maramila fa mbola tsy miseho izy nanomboka androany hitatsika anaty publication kao a nisy colonel anankiray a nasanteny fa ho an'ny tandrazana no nanaovany fiananana tany amin'ny Akmil fa tsy ho an'ny mpitondra ary tsy ho an'ny mpitondra mamono vahoaka. Inona no mitranga vao nivoaka io publication io a dia misy fivoriana ao amin'ny toby andinika ny kahany ore olona aza manaiky an'izany tsika apresiatsika entanitsika arovantsika encouragentsika ny maramila hijoro an'ny tandrazana ary tseketsika zany hoe zay miteny sy zay miezaka rehetrarehetra mba milaza ny tsirariny amin'izao zava-misy zao dia ho tapenam-bava tseketsika zany hoe zay momba ny vahoaka dia ho anaovana répression ary maramila tsy tokony atahotra maramila oatra azy satria samy mitambasy ireo samy manana ny force ireo tsy tokony atahotra izy fa isika vahoaka miaraka amin'ny vahoaka no mahery. Marina fa mampiasa vola ry zareo, marina fa mampiasa ny fitaovana rehetrarehetra ry zareo, marina fa mampitahotra tena hoe mampiasa hery famoretana faran'izay sokony zareo ary ny haiko izao tontolo izao hoe tena manao hery famoretana ry zareo. Jerevina zay aty raha mbola ampitahorina hoe ho kidnappena nareo dia alefa any amin'ny pays de l'Est tadavy-zareo alefa any Serbie na ohatr'izany angamba izay dia gaga ianao hoe andray kosa fa ahoana loatra zay ne mbola tsy nitondra olona teny dia mba imagine zany raha rehefa mitondra olona eny zay dia mba ahoana fa zao tsy kivitsika tsy matahotritsika tsy mirarahtsika toizantsika ihany ny tolona ary zao ny teneniko ho anareo lehibe any maramila ao amin'ny toby ao zay mieritreritra andehanao antsonjay an'izay maramila tonga saina vonona nohana ny tolona vonona hiaro ny vahoaka vonona hiaro ny tandrazana tongava saina fa zana-bahoaka nareo a ary iverina amin'ny vahoaka ary ny vahoaka no ijoroanareo vahoaka mandony karamanareo vahoaka no antopisinareo hiaro ny vahoaka ao amin'ny tandrazana satria raha tsisy olona tsony io tandrazana io ina moa zany ny antopisinareo amboly sanao inona zao ny fotoana nous sommes en guerre hozy izy Macron zay en guerre atsika contre ny injustice mahazo any Madagasikara efa miteny foana hoe ny problème atsika ao Madagasikara ao a dia ny problème atsika ao Madagasikara ao a dia ny mpitondra manao kolikoly ny mpitondra malhonnête ny mpitondra manao mauvaise gouvernance ny mpitondra manararaoam-pahefana ka izay ny mahatonga n'io jiro sy rano tapaka io mauvaise gouvernance kolikoly fanodikodianam-bola fanararaotam-pahefana ka ny sasany izay milaza amintsika sy manatsatso hoe fanareo miady moa zany hoe asolo rajoelina dia 8 eo
ianareo miady io hoe asory raha vao ny andrim-panjakana rehetrarehetra raha vao ny sénat raha vao ny gouvernementa raha vao Rajoelina dia aninona ny antony andravana an'izany dia satria tsy mety le izy mitongilana le izy mahafaty ny vahoaka le izy dia ny fantatry ny vahoaka ny zavatra tsy ilainy fantatry ny vahoaka ny zavatra tsy ilainy tsony ary fantatry ny vahoaka ny zavatra manapotika azy dia izay zavatra izay mila janony fa tsy hoe ianao marary io moa izany dia hitsabo tena dia aninona satria ianao marary dia mila mitsabo tena izay zany io Madagasikara amin'izao dia marary dia mila mitsabo tena fa tsy hoe ary dia rehefa sitrana dia ahoana dia hiverina isotro toka sy hiverina anao an'izao sy hiverina ça c'est un autre problème efa fantatra hoe inona ny tsy mety ao dia izay olona mieritreritra merina zany tsy mety ao zany dia efa fantatry ny vahoaka hoe tsy mila an'izany olo zany tsika ary tsy amerina an'izany ny vahoaka zao vao tena hoe tsy vahoaka zao vao tena tonga saina ny vahoaka rehetrarehetra zao vao tena hoe non kosa dia za zany tehiteny marina fa ohatriny hoe malemy isika ary tena hita hoe za zany tena miteny hita hoe pacifique tsika hita hoe mandefitra tsika hita hoe mionkese tsika tofana lacrymogène maratra be tofana inona le tratran'le fipitian'le le bomba pitika dia naratra be ny lamosin'le bandy kely lodoka mihitsiny zao misy ankizy zavy anankiray voatifitra tamin'ny tsy haiko na lacrymogène na le balle réelle na ina dia vony lamosiny dia zao izy zao tena en état grave zany rehetrarehetra zany mahazo atsika nefa tsika mbola endry za tsy miteny hoe tokony aditra amin'izay samy matsapa-tena fotsiny fa ny tiako tenenina dia hoe rehefa mitsangana ny vahoaka mitsangana maramila mirahina ny rehetrarehetra hoe okizay dia tokony andresitsika avy eo tsika mandinika inona daholo le tsy mety ary zao tsika dia efa mandinika inona daholo le tsy nety tsy ekena hiverinao amin'ny firenena fa tsy hoe soloy fotsiny le lohany mamerina le zavatra tsy mety teo tsy zay le izy ny mpitondra tsy maty manota nefa manao mauvaise gouvernance ao amintsika zany ny problème Madagasikara rehefa mitondra zany ianao tokony redevable rehefa mitondra ianao tsy mahazo mandainga za zao anisan'ny tenen'izany hoe tokony ho eloko ao Madagasikara ny mpitondra mandainga satria le mandainga amin'ny vahoaka zany tena crime tena crime contre l'humanité contre le pays contre la nation ohatrany any États-Unis hoe raha vao mandainga ianao anatrehan'ny fitsarana sy sous serment dia parjure tena crime be zany any amin'izareo ohatran'izay koa ny any amintsika tokony ho crime ny mandainga crime ny kolikoly ataon'ny mpitondra ary crime ny mauvaise gouvernance fa tsy hoe impuni total ny président de la république sy ny gouvernement zay tarihany rehefa manao ny fitondrana eo dia tsy tahotra tsy menatra mamoaka ny vola ao amin'ny banque centrale hoentina hitsoaka satria efa miomana hitsoaka izy dia nafindra ny toerana ny vola rehetrarehetra videna ny caisse de l'état dia mieritreritra hoe raha hoenjehana amin'izany dia valifaty politika tsy tompoko ho avy ny andro zay andoavana ny addition inona nataonao inona ny tsy nataonao maintenant tu passes any amin'ny fitsarany ataontsika hoe national tsy hoe valifaty zany tsy hoe miomana zany andendray valifaty politika ore olona amin'ny fomba ahoana ny anaketsika olona namono vahoaka ohatran'izao zavatra mitranga izao namono vahoaka tsy kelikely ary le niteneniko omaly namono ny tanorantsika nanaovany tsy haiko na règlement de compte le izy na expérience hoe andao hoe andramana sy nan'ity botulisme de guerre ty reto ankizy reto dia ho andramantsika amin'izareo reo karaha mety io dia ho ataontsika amin'ny vahoaka amin'izay grave ange zany dia ho afakafaka maina fotsiny amin'izao
Mbô afaka maina fotsiny am'izao tsia toizatsika ny tolona mifampiaritsika mifanohana isika ary rapitso androany moa zany a misy répikely fa misy concertation misy fiomanana misy ny zavatra rehetrarehetra sady avy ny orana any Madagasikara fa rapitsotsika de miara mirona indray eny Kianja ary mino a fa hoeny am'izay a ireo maramila ho an'ny tandrasana miaraka amin'ny vahoaka zay mandram-piona indray ary rehefa voetsika mbola miona